Tontosa omaly fa fito ny volana Jona 2024 ny fanaovan-tsonian'ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin'ny Paositra Malagasy ny orinasa Kraoma. Fifanarahana moa izay mikasika ny fampiasana ny tolotra PaositraMONEY izay amin'ny alalan'ity tolotra ity no andoavana ny karaman'ireo mpiasan'ny Kraoma manomboka amin'ity volana Jona ity. Tetsy amin'ny Paositra Malagasy tetsy Antaninarenina moa no nanatanterahana izay. Isitraka ny tolotra vaovao PaositraMONEY ny mpiasan'ny orinasa Kraoma misa 900 manerana ny nosy na ny any amin'ireo ivitoerana toy ny Aobetiaka, Beana, Maivatanana ary Breville. Manomboka ity volana Jona ity dia amin'ny alalan'ny PaositraMONEY no andoavana ny karaman'ireo mpiasa ireo ka hitovy avokoa ny ora sy fotoana ahatongavan'ny karaman'ireo mpiasa rehetra. Miasa rehetra izay misa 900 eto Madagasikara mamaly ny hoe mba atao aingana arak'izay azo atao le fiavian'ny karama satria zoan'ny karama dikan'izany mba tsara raha mba tonga ara-potoana ny karama any amin'ireo mpiara-miasa ireo. Eto dia mamaly izany ny fanaovana an'izao fanaovan-tsonian'ny fiaraha-miasa izao satria ho an'ireo mpiara-miasa izay any Betsika, any Ambilibe zany, ireo mpiara-miasa any Beana na any amin'ny faritra Maivatanana iny, indrindra ny any Breville izay tena maro tokoa, dia eo ihany zany une fois rehefa napetraka ao anatin'ilay système lay karama dia eo ihany dia efa afaka misitraka azy ireo. Fanapariahana ny PaositraMONEY manerana ny Madagasikara no isan'ny fanamby lehibe ny Paositra Malagasy ao anatin'ny 2 volana. Ny fanapariahana ny PaositraMONEY manerana ny Madagasikara satria amin'izao dingana voalohany zao dia birao eo 10 eo no nametrahana an'ity PaositraMONEY ity. Afaka 2 volana nefa dia mampanantena zahay ato amin'ny Paositra Malagasy fa ho rakotra PaositraMONEY avokoa manerana Madagasikara. Zay no dingana manaraka anankiray. Dingana faharoa dia raha ohatra ka mbola ny application mobile, zany hoe mbola tsy misy afa-tsy ny fikirakirana ny PaositraMONEY amin'ny alalan'ny finday no azontsika atao amin'izao fotoana izao. Afaka atao mitovy avokoa ny andraisan'ny mpiasa rehetra karama na ny eto Antananarivo izany na ireo any amin'ny faritra lavitra andrina rehefa miditra ao anatin'ity système PaositraMONEY ity. Ny tena zava-dehibe dia mba mitovy avokoa raha ohatra ka miditra amin'ny alalan'ny PaositraMONEY ny karaman'ny mpiasa era Madagasikara dia hitovy avokoa ny andro na ny ora andraisan'ny mpiasa rehetra karama naiza misy azy, na mpiasa-panjakana io, na miaramila io, na zandary io, na polisy io, na mpampianatra io dia raha alefa amin'ny Paositra Malagasy, alefa amin'ny PaositraMONEY ny karama dia hitovy amin'ny andro sy ora andraisan'ny karama ny mpiasa-panjakana eto Antananarivo eto ny andraisan'ny mpiasa-panjakana karama ataontsika hoe any Akandreo na any Tsivory. Ny teo anivon'ny orinasa Kraoma dia nilaza fifamilamina amin'izao fotoana izao ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa izay nahitana olana teo aloha.